tsara toko 9 ary hoy ny vatan-dehilahy Efraimita tamin'ny Gideona. Nahoana no nanao izao fihetsika izao taminay ianao? Nahoana no tsy niantso anay ianao fony nandeha niady tamin'ny Midianita? Dia nanome tsiny azy mafy ireo. Fa namaly azy i Gideona ka nanao hoe: inona moa izay nataoko raha mitaha amin'ny zava-bitanareo? Moa tsy ny firotsahanareo Efraimita, na dia teo amin'ny sehatra kely aza ve no tsara lavitra noho ny nataony tarika Abiezerita fiaviako? Fa teo an-tananareo no nanoloran'Andriamanitra any Horeba sy Zeba, lehiben'ny Midianita. Koa inona izay vitako raha oharina amin'ny nataonareo? Dia nitony ny fahatezeran'ireo Efraimita rehefa nandre izany tenin'ny Gideona izany izy. Ary tonga teo a-Jordana i Gideona sy ireo 300 lahy niaraka taminy ka niampita. Efa reraka izy ireo nefa mbola nanenjika ny fahavalony ihany. Noho ny tonga tao an-tanàna Sokota izy, dia hoy Gideona tamin'ny mponina tao: mba homemofy ireto olona miaraka amiko ireto fa reraka eo ampanenjehanany Zeba sy Tsalmona mpanjaka Midianita aho izao. Fa novalian'ireo lehibe tao an-tanàna izy ka nataony hoe: ahoana moa zahay no hanome hanina ny tafika aho? Efa eo ambanin'ny fahefanao sahady anga i Zeba sy Tsalmona? Dia hoy Gideona hoe: ho hitanareo izany fa rehefa atolotry ny Tompo eo an-tanako i Zeba sy Tsalmona, dia horovitiko amin'ny tsilo sy songodingo avy any an-tany hevitra ny hoditrareo. Avy teo i Gideona nakany Peniela ary nilaza fangatahana tahaka izany koa tamin'ny mponina tao. Kanefa ny mponina tao a Peniela dia namaly tahaka izay nataony olona tao Sokota ihany. Koa niteny tamin'ny mponina tao a Peniela i Gideona hoe: rehefa hiverina avy mandresy soamatsara aho, dia horavako ny tilikambon'ny tanànanareo. I Zeba sy Tsalmona tamin'io dia tao Karkora niaraka tamin'ny andian-tafiny 12 eo eo. Izay no sisa tamin'ny tafik'ireo mpifindrafindra lasy avy any antsinanana, satria nahafatesana andian-tafika 20 nisy vatan-dehilahy kinga fa mely sabatra avokoa. Ny lalan'ny mpifindrafindra lasy teo antsinanan'ny faritra misy ny tarika Noba sy ny tanàna Jokboa no narahin'i Gideona ka namelezany ny tobin'ny fahavalony izay tsy nanapo akory. Nitsoaka nandositra i Zeba sy Tsalmona, mpanjaka Midianita roa lahy, nefa nenjehiny Gideona ka azony sambo-belona. Dia izany no nampiorohoroan'ny ny tafika Midianita manontolo. Ary rehefa niverina avy niady i Gideona ka mby teo amin'ny fiakaran'ny Eresa, dia nisambotra tovolahy iray avy ao Sokota ary nanontany azy. Dia nomen'io lehilahy azy an-tsoratra ny anaran'ireo lehibe sy loholona tao Sokota, ka nisy 70 no isany. Avy eo dia nakany amin'ny mponina tao Sokota i Gideona ka nanao taminy hoe: indreto i Zeba sy Tsalmona izay nanesoanareo ahy hoe: ahoana moa izahay no hanome hanina ny tafika ao? Efa reraka? Efa eo ambanin'ny fahefanao sahady anga i Zeba
sy Tsalmona dia nalain'i Gideona ny tsilo sy ny songosongo avy tany an-tany hevitra ka ny fahaizany tamin'ireny ireo loholona tao a Sokota. Noravany koa ny tilikabon'ny Peniela ary novonoiny ny polina tao. Avy eo dia nanontany an'i Sebaa sy Tsalmona i Gideona hoe: tahaka ny ahoana moa ireo lehilahy izay novonoinareo tao Tabora? Dia novaliany hoe: mitovy aminao izy, miendrika zanak'Andriamanjaka avokoa izy rehetra. Fa hoy Gideona taminy: rahalahiko, zanakalahin'ny reniko mihitsy ireny. Velona ny tompo, ka mianiana aho, fa raha tsy novonoinareo ho faty ireny, dia tsy ho vonoiko ho faty koa ianareo. Ary nandidy an'i Zetera, zanan'ilay matoa, i Gideona hoe: mitsangana, vonoy ho faty ireo. Fa tsy sanana tsoka ny sabany ilay tovolahy, satria mbola tanora loatra izy ka natahotra. Dia hoy Zeba sy Tsalmona tamin'i Gideona: aoka ny tenanao mihitsy no hamono hahafaty anay, satria adidin'ny lehilahy mahery fo ny manao izany. Dia nitsangana i Gideona ka namono hahafaty ireo mpanjaka roalahy, ary nalainy ny firavaka niantona teny ambozon'ireo ramevany. Taorian'izany dia hoy ny Israelita tamin'i Gideona: aoka ianao no hanjaka aminay, ary ny zanakalahinao sy ny zafinao no handiby anao, satria ianao no nanafaka anay tamin'ny Midianita. Fa novalian'i Gideona hoe: tsia, tsy ho mpanjaka anareo na ny tenako na ny zanakalahiko, fa ny tompo no ho mpanjaka anareo. Saingy hoy indray Gideona taminy: izao anefa te hangataka zavatra aminareo, aoka ianareo samy hanome ahy aba iray nalaina tamin'ny babinareo avy. Ny Midianita manko dia nitondra aba volamena toy ny lehilahy rehetra monina any an-tany hevitra. Ka hoy ny navalin'ny Israelita an'i Gideona: eny, fa omenay anao tokoa izany. Dia namelatra lamba iray tanontany ireo ka samy nanipy aba volamena iray teo. Dia aba nalainy isan'olona tamin'ny babony avy. Ny lanjan'ny volamena nangatahin'i Gideona dia nahatratra 20 kilao. Nahazo izay firavaka sy kavina ary fitafiana jaky nentin'ireo mpanjaka Midianita koa izy. Ankoatra ireo rojo nandravaka ny vozin'ny ramevany. Ary ny volamena dia nanamboarin'i Gideona efoda izay napetrana tao Ofra tanànany. Ary notompon'ny Israelita rehetra toy ny sampy izany efoda izany, ka tonga fandrika ho an'i Gideona sy ny ankonany. Resin'ny Israelita hatreo ny Midianita, ka tsy nahatraka tamin'ny fahareseny intsony. Koa n'andro fahalemena ny tany nandritra ny 70 taona nahaveloman'i Gideona. Ary Jerobaala na hoe Gideona, zanakalahin'i Joasy, dia niverina nonina tany an-tranony. Nanan-janakalahy 70 izy satria maro vady. Nisy vady keliny tao Sekema izay niterahan'ny zanakalahy nantsoina hoe Abimeleka. Ary maty Gideona rehefa tratra antitra tsara, ka nalevina tao Ofra, tanànan'ny tarika Abiezerita, tao amin'ny fasan'i Joasy rainy. Rehefa maty Gideona dia nanompo any Baala indray ny Israelita ary nanao any Baala Berita ho andriamaniny. Adininy ny tompo andriamaniny izay nanafaka azy tamin'ny fahavalony rehetra nanodidina azy. Tsy naneho ny fitiavana koa ny ankohonan'i Jerobaala na
Kiteona araka ny soa rehetra vitany Kiteona tamin'Israely.